Salamadôlo androantsika de ndao ndray raha hiresaka ny mahakasika ny hetsika manoloana any izay olany delestage lavareny ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao izay hita fa tatoato zay dia miha mihitatra sy miha mahazo vahana izany delestage zany raha ho any Antananarivo renivohitra sy ny manodidina iny noho ny tsy fahampiany tosika eo amin'izay famatsiana ny jiro sy rano ao an-drenivohitra ao. Raha efa nitaraina tao anatin'ny fotoana lavalava nivoaka ny Antananarivo renivohitra iny noho izay olana rehetra izay dia efa miha tsy ho zaka intsony izany amin'izao fotoana izao ka mahatonga anireo olona amin'ny faritra sasasany ao Antananarivo renivohitra ao no nanao hetsika fitokonana amin'izay fitakina ny hamerenana jiro sy rano amin'ny fandehanany amin'ny laoniny zay. Ka ny pitsopitso no mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nemsesy sy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Nahery vaika ny fifandonany mpitandro filaminana sy ny mponina izay nanao hetsika noho ny fahatapahan-jiro na delestage tetsy Ambohipo. Teo amin'ny 3e mai no nanao fidinana andalambe ireo andian'olona ireo nanomboka tamin'ny 7 sasana hariva ary tsy nijanona nisakoroka raha tsy efa tamin'ny misasaky ny alina. Nandoro-kodiarana sy torabato ny ankilany andany ny mpitandro filaminana nanaparitaka anireo olona ireo tamin'ny alalan'ny lacrymogène mba hamerenana amin'ny laoniny ny filaminana sy ny famoivizana. Betsaka tamin'ireo polisy sy zandary ary tafika no naratra vokatry ny torabato sy voatoraka cocktail molotov vokatry izany. Araky ny fantatra dia may nisy nandoro ihany koa ny tranony Jirama izay teny Ambohipo teny. Nisy moa ny voasambotra sy notazomina ho atao famotorana nandritra izay hetsika izay. Rehefa noentiny natao famotorana ireo folahy izay voasambotra nandritra ny hetsika nataon'ny mponina noho ny resaka delestage lavareny tetsy Ambohipo tamin'ny alatsinainy lasa teo iny, marihina fa ny hémorragie no nanatanteraka ny fisamborana anireto olona ireto. Izany hoe hetsika niraisany mpitandro ny filaminana, polisy, zandary, tafika moa ity raharaha ity. Izy ireo no niara-nandamina ny hetsika teny an-toerana ary samy nisy naratra moa na ny mponina nalamina sy ny tompona andraikitra izay nandamina. Nisy ihany koa ny fananana simba sy potika tao anatin'izany fanatrehany roatonta izany. Fantatra araka izany fa niakatra fampanoavana tamin'iny andro ny 24 oktobra iny ireo folahy izay nosamboriny mpitandro filaminana hémorragie tamin'ny raharaha hetsika izay nataon'ny mponina noho ny resaka delestage lavareny tetsy Ambohipo tamin'ny alatsinainy lasa teo iny. Nisy ihany koa moa araka ny voalazantsika teo izay fananana simba sy ny maro hafa izay vokatra an'izay sakoroka izay. Anisan'izany ity mpamily iray izay nitaraina ho niharany herisetra ity. Nambarany fa avy nanatitra olona teny Ambolokandrina izy ny harivan'ny alatsinainy lasa teo iny no sendra ny mpanao grevy teny Ambohipo teny. Voasakan'ireo andian'olona ireo izy ary tsy navelan'izy ireo nandeha ny fiara mba ny angavy anireo mpanao hetsika ity mpamily ity hamela azy hiainga satria mbola misy client miandry azy teny Andohatapenaka. Totondry avy hatrany anefa nosetrin'izany sady voaopa. Voabahana avokoa ny fiara rehetra taoriany tamin'io fotoana io. Niakaran'ireo mpanao hetsika teo ambonin'ilay fiara sy tao ambony tafony ilay taxi 4L. Nisy nikasa handoro mihitsy aza raha ny fanazavana nomeny ity mpamily ity. Aveo nisy olona nitondra baoritra be avy any dia napetrany teo amin'ny kodiarana aloha sady avy dia nampiretina. Tsy maintsy nanapa-kevitra ny nandeha niala teo izy. Novelomina ary natao départ américain ny fiara mba tsy ho may. Na izany aza voatoraka ary simba be ilay fiara. Nikarepoka ny tafo sy ny kapô ary ny vatany ilay fiara ihany koa. Narary noho ilay totondry teo amin'ny virifany izy. Hoy kosa ny fitantarany zokiny ity ilay niarambona ity. Mampalahelo loatra ny zavamisy
ka fiangaviana ho an'ireo mpanao grevy aoka re mba tsy hanimba zavatr'olona fa tena miantoka ny famelomany ny ankohonany ane ireny fananana ireny ho ihany ity farany. Taoriny fiakarana fampanoavana an'ireo folahy izay nosamborony ny mpitandro ny filaminana Emoreg tamin'ny raharaha hetsika natao teny ambohipo noho ny resaka delestage lavareny izay tamin'ny alatsinainy lasa teo. Araky ny angom-baovao voaray hatrany dia efadahy tamin'izy ireo no nahiditra amponjavonjomaika eny an-tanimora, ny efatra nahazo fahafahana vonjomaika ary ny roa kosa nahafahana noho ny fisalasalana. Hiakatra fitsarana amin'ny talata ho avy izao amin'ny iray ora tolakandro ao amin'ny efitra fahaenina etsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ireo voarorohy tamin'izay resaky ny fitokonana teny ambohipo izay. Midika arak'izany fa tsy handefitra amin'ireo olona mpanao fitokonana izay mitaky ny zoany amin'izay resaky ny jiro sy rano izay tapatapaka lava tsy misy fiafarana izay ny mpitandro ny filaminana amin'izao ankehitriny izao ka dia melimelo hatrany ho anareo izay mpanao an'izany resaka fitokonana sy fidinana andalambe izay amin'ny fitakina an'izay rano fisotro madio sy ny herinaratra izay hanazava ny tokantranonareo tsirairay avy izay. Miasa dia miasa arak'izany ny mpitandro ny filaminana rehefa hanaparitaka an'ireo olona izay mitokona izay mitaky an'izon'izy ireo izay eo amin'ny resaky ny herinaratra sy ny rano izay. Ainganeka mba hiasa mafy tahaka an'izany ihany koa izy ireo eo amin'ny lafiny famongorana an'ireo olona mpanao ratsy sy ny asanjolahy izay hita fa nahazovahana tato ato izay. Mbola ao anatiny izay resaka fitokonana eo amin'ny lafiny resaka jiro izay dia ny tany Tanjombato indray hita fa tena leo an'izay resaka fatapatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana izay nimponina teny Tanjombato teny ka nahatonga izy ireo nidina andalambe nanao fitakina amin'izay fatapatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana izay fa tena efa mankaleo izay fatapatapahan-jiro tsy misy fiafarana izay ho izy ireo satria ny jiro tsy maintsy hefaina ary andoavam-bola isam-bolana. Ny rano fisotro madio koa etsy andaniny efa tsy zarizary miampy an'ilay vidim-piainana efa mihalafo izay efa mila tsy ho takatry ny malagasy amin'izao fotoana izao ka mbola miampy an'izay fahatapahan-jiro izay ihany koa ka sorena dia sorena tokoa ny vahoaka teny Tanjombato teny ka nahatonga azy ireo nanao fidinana andalambe tamin'ny iny androny omaly iny tao anatiny izay resaka fitakina eo amin'ny resaky ny fiverenany herinaratra manazava an-tanànan'izy ireo izay fa tena tsy zaka intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.